amin'ny anaran'i Jesosy a mizarako afatra fo avy amin'ny Jesosy androany. Talohan'ity vidéo ity dia tena mivavaka ho anao izay mihaino ity afatra ity hoe anazava ny fonao an'i Jesosy. Dia ny afatra fo dia izao. Manahoana ny ao anatin'ny fonao androany? Raha tazamina ao anatin'ny fonao, inona no manjaka ao anatin'ny fonao? Ny fontsika dia tova kely fa manan-danja be eo amin'ny fiainantsika, amin'ny ho avintsika. Ary sika ihany, ianao no tompona andraikitra amin'ny zavatra ho ataonao ao anatin'ny fonao. Afaka misafidy na fahasambarana no ataoko ao, na Jesosy no ataoko ao, na fifaliana no ataoko ao, na ny alahelo no ataoko ao. Afaka misafidy koa mety hoe lolo-po no ataoko ao, fakiviana no ajahako ao, sy ny sisa sy ny sisa. Fa androany Jesosy dia te hanazava ny fontsika tsirairay avy. Ary te hiteny izy hoe ao anatin'ny fonao dia afaka hanjakany fiadanana feno avy amin'ny Jesosy, afaka hanjakany fahasambarana ary ao anatinao ilay izy. Fa tsy any ivelan'ny fonao, ao anatin'ny fonao ny fahasambarana Jesosy, fahasambarana avy amin'ny Jesosy. Fa tsy any ivelany ary ianao ihany tompona andraikitra amin'ny fonao. Alefy sary an-tsaina anie ao anaty trano anankiray ianareo mianakavy dia eo ivelan'ny trano feno olona mitabataba, feno olona miantsiady anareo, mitoraka ny tranonareo, mikikika, miady. Kanefa nareo kosa ao an-trano mideran'Andriamanitra, misafidy ny ideran'Andriamanitra ao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra, ao anatin'ny fifaliana. Dia ahoana ny zavatra miseho? Tsy nandaitra taminareo mihitsy. Ilay tabataba eo ivelany, ilay korotana eo ivelany. Nareo tao an-trano no nisafidy hoe aleo tsy mivoaka, aleo tsy mitabataba, aleo tsy mamaly, fa aleo mijanona eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Dia ohatr'izay tsisy valaka mihitsy ao anatin'ny fontsika. Tsika no misafidy hoe inona no ataoko ao anatin'ny foko. Ianao rery koa mahafantatra izay ao anatin'ny fonao. Jesosy mahita izay ao anatin'ny fonao fa tsy ny any ivelany. Dia anjaranao misafidy. Dia manafatra Jesosy androany hoe safidio, hazavana no hajanona ao anatin'ny fonao. Aza vela mihitsy na hisy aiza na kely aza ao anatin'ny fonao. Takio foana isan'andro hoe n'aiza n'aiza Jesosy misy anahy. Dia aoka ianao Jesosy no tena hanjaka ao anatin'ny foko. Aoka ny fanahy-masina ianao no tena ameno ny foko. Ary te hiteny Jesosy hoe ao anatinao no miantoka ny fifalianao fa tsy ny any ivelany. Tena hoe ianao no tompona andraikitra ny amin'ny fonao. Misy karazana olona dia ny biby fiompiny no tena fifaliany, zavatra ny zaridainany, hoe izay ny terapiany, izay no fitsaboan'ny fifaliany. Misy hoe ny namany ny olon-tiany. Anjaranao misafidy hoe inona no ataonao anatin'ny fonao, inona no vato fehizoronao, hijoroan'ny fifalianao, hijoroan'ny fahasambaranao. Dia meko ohatra kely nareo, tsy haiko nareo rehefa tratran'izany hoe mandeha anaty birao-mpanjakana ireny, dia tratran'ny hoe mandray anao dia raisiny ianao fa mety manambanimbany kely izy, mety somary kizitina izy, mety miavonavona kely izy. Dia te hiteny aminao hoe inga eka tsika zanak'Andriamanitra nanao an'izany. Inona ny tombotsoa antsika raha hiavonavona isika, raha tsy hanaja olona isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ohabolana 7:1 hoe tsara ny sombon'ny mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Zaraiko aminao ry zoky ry zandry fa aleo lavitra, tsotra, tsy manana zavatra loatra, tsy manana inona kanefa manana fiadanana Jesosy ao anatinao. Ary 2:20 manao hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanankivy mahamaina ny taolana.
Raiso tsara an-tsaina anie hoe miketrona ny endrika ao, miketrona dia ohatran'ny kivo azy ao anatin'ny fonao. Andramao anie mitsiky dia mitenena hoe tsara Jesosy, fa jereo fa misy hazavana Jesosy ao anatinao, misy hazavana midina avy amin'ny Jesosy ao anatinao. Raha ohatra ny amin'ny fiainanao misy manosika ianao, misy mandatsy ianao, misy mitoraka rano maloto ianao, misy mankahaly ianao, mitsiky, tazomy ilay hazavana Jesosy ao anatin'ny fonao, aza mitabataba, safidio ny tazona amin'ny fiadanan'i Jesosy ao anatinao. Manaova ohatran'i Jesosy hoe Jesosy Andriamanitra mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Safidio ny tazona fifalian'i Jesosy ao anatinao. Dia mino fa hitondra fahazavana ao anatinao Jesosy amin'izao androany izao. Ary izaho akory tsy hoe tonga lafatra fa zavatra niainako miaraka amin'ny Jesosy ilay izy dia zaraiko sao mba mahasoa anao. Nisy fotoana nandalo fahoriana, tena hoe ny mamako tena tiako indrindra no nalain'i Jesosy. Efa mafy ilay izy fa misafidy aho hoe misaotra foana, misafidy aho hoe fiadanan'i Jesosy no mpanjaka ato anatiko fa tsy ny alahelo. Tsy maintsy handalo an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Fa Jesosy no mpandahatra tsara indrindra, Andriamanitra mandahatra ny fiainantsika tsirairay avy. Ny zavatra maro nesorina tamiko, ny zavatra maro koa nefa nomena navelan'i Jesosy ho ananako. Ny zavatra sarobidy nesorina tamiko tena tiako. Fa hafa mihitsy rehefa ampanjakaiko ato anatiko ny fiadanan'i Jesosy. Misy hira izay tena mahafinaritra anahy loatra hoe hatramin'ny afaka, hatramin'ny namonjy an'i Jesosy dia lanitra ity tany ity, lanitra ity foko ity. Tsy hoe tonga lafatra ny etỳ antany, tsy hoe sy tsara be ny etỳ antany, fa na inona miseho etỳ antany dia rehefa manana an'i Jesosy dia lanitra ity foko ity. Satria izay misy an'i Jesosy no lanitra. Amen, amen. Tamin'izaho mbola voafatotry ny fahotana dia tena elo ny ato anatiko, elo ny tato anatiko. Fa noho nandray an'i Jesosy Jesosy no mpanjakaiko ato anatiko, dia ny fanjakany ny ato anatiko, dia ny fiadanany no ato anatiko. Amen, ny voninahitra ny ho anazy irery ihany. Hoy ny tononkira koa manaraka hoe na an-tampoka voana, na andohasa, na anaty tranobongo, na lapasoa, ao amin'izay misy an'i Jesosy no lanitra. Amen. Na olona tahaka ny ahoana ianao, na olona manan-danja be eo amin'izao fiainana izao ianao, na olona malaza ianao, na olona tsisy mpitia ianao, na tranobongo misy anao, na lapa be, rehefa ao aminao Jesosy dia tena ao aminao ilay fahasambarana. Amen. Na misy hohanina ianao na tsy misy hohanina, rehefa ao anatinao Jesosy hainy mandamina ny fiainanao io. Alleluia. Lanitra izay misy an'i Jesosy. Ataovy mitoetra ao anatin'ny fonao Jesosy, fa ao anatinao ny fahasambarana. Ianao no misafidy hoe iza no ataonao ao anatin'ny fonao. Jesosy no mpanjaka ao anatin'ny fonao. Fa ho tsapanao fa sambatra ianao, ho tsapanao izany tena hoe miankina zato isan-jato amin'ny Jesosy izany. Amen. Dia ao amin'ny Jaona 5:7-8 ary ny 10 no alaintsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa madio ianareo no ny teny nolazaiko taminareo. Miezaha ho tafaray amiko foana ianareo. Jesosy no voaloboka. Mila miray amin'ny Jesosy foana tsika, fa tsy mahay mamoy isika raha misaraka amin'ny Jesosy ary mankatony didiny hatrany isika mba hitiavan'i Jesosy atsika ary mba hitiavantsika azy koa. Ao amin'ny 11 hoe lazaiko aminareo izany mba hitoetra aminareo ny fifaliako. Ho feno izany fifalianareo izany. Amen. Efa nomeny Jesosy anao ny
tena fifaliana, tena fiainana mandrakizay, dia tehirizo ao anatinao zany. Amen. Dia mivavaka ho anao dia aoka ho raisinao zao fa tena Jesosy no te hitondra hazavana ao aminao. Tiany ianao hitazona zany hazavana ao anatinao zany, zany hazavan'i Jesosy ao anatinao zany, n'aiza misy anao, na iza na inona misy eo amin'ny fiainanao, mikorotana manodidina anao, manisy ratsy anao, tianao, tsy tianao, ataovy ao anatinao Jesosy. Fa tsy ahoanao zany zavatra izany. Jesosy no mametrapetraka amin'ny fiainanao, dia ho anazy irery ny voninahitra ataontsika hivavaka. Jesosy misaotra anao noho ny amin'izany teninao izany. Mankasitraka anao izay fanahy masina, fa efa miasa sady ianao anatin'ny fony olona izay miaina io. Misaotra anao izany Andriamanitra, fa no famindraponao mbola tsy nahalany ritranay. Hifonanay aminao, raha misy tsy fetezana, raha misy tsy mety nataonay, raha misy aizina atao anatin'ny fonay, dia tsy hiovy androany. Ngoty amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny aizina aty anatinay. Esory izay rehetra tsy avy aminao Jesosy. Misafidy izay androany, hoe ianao Jesosy no mpanjakanay ao anatin'ny fonay. Tsy eny ivelan'ny fifalianay, tsy eny ivelan'ny fahasambaranay, fa atao anatinay ianao atao anatinay ny fahasambaranay. Aoka tsy ho feno aizina ny fonay. Aoka tsy ho feno Satana, fa ho feno anao Jesosy Kristy ny fonay. Aoka tsy ho feno alahelo, fa ho feno fifaliana. Aoka tsy ho feno fakiviana, fa ho feno fanantenana. Aoka tsy hikendrona foana ny endrikay, fa ho feno tsikitsikinao Jesosy eo amin'ny endrikay. Aoka tsy ho feno taraina izay, fa ho feno fankasitrahana. Aoka tsy ho feno fankahalana izay, fa ho feno fitiavana. Ianao Jesosy Kristy hitondra hazavana ompony tsirairay avy manomboka anio. Hisafidy izay hoe hametraka anao ato anatin'ny fonay.